Fa ho an'ireo mpilalao ny Maquis de Madagasikara dia nambaran'izy ireo fa tena vonona tanteraka izy ireo hiatrika any Nigeria amin'ny alahady zao ary nanamafy izy ireo fa tsy maintsy hivoaka mpandresy ny Maquis de Madagasikara amin'ny alahady izao. Ho an'ny coach malagasy Mamy Kosain indray dia manoloana ny resaka mandeha tetsi-terony amin'ny fandrafetana ny Maquis de Madagasikara dia mitondra fanazavana izy amin'ity androany ity mahakasika ny safidiny tamin'ireo mpilalao 2020 mirahalahy mandrafitra ny Maquis de Madagasikara. Ny zoma teo no nampahafantarin'ny mpanazatra Philippe Canitro sy Mamy Ndremaro mpanazatra ny mpilalao 2020 mirahalahy mandrafitra ny Maquis de Madagasikara izay hiatroka amin'ny Nigeria. Ho an'ny mpilalao dia efa vonona tanteraka izy ireo. Pavonona dia tena efa vonona ary matsa sisa ny andrasana. Miandry atao hoe spectacle ampijery sady mitady fandresena azo antoka ve zay amin'ny lahady? Azo antoka ka. Azo antoka ary misy tsapozina amin'io. Nareo any amin'ny trois quarts ny tena hoe andrandray ny olona amin'ny lalao manahoana ny fiarahana. Ny fiarahana aloha efa nisy napetsaky ny entraîneur ihany fa eo mahita azy. Fa vonona aloha amin'izao fotoana izao dia efa vonona tanteraka satria araka ny tenin'ny mpanazatra teo tamin'ny teo aloha hoe fa ela nanomanana an'ity lalao ity ary efa tsy anjy ary ny atongavany fotoana izay fanatanterahana izany. Ny mpilalao koa efa vonona ara-batana ara-moraly vonona tanteraka. Raha ny toromarika ny mpanazatra ilalao anaty avant ve nareo? Raha ny projet de jeu aloha dia ao anaty avant zany somaro bebe kokoa amin'ity ndray toraka ity. Somary ny avant zany presque izay lalao maromaro kokoa. Inona ny efa masaka tsara ve ny fiarahana ho anareo anaty avant? Fiarahana ao anaty avant masaka tsara azo lazaina hoe efa masaka zany satria nisy fotoana efa tombotra efa presque mananana sisa efa masaka tanteraka. Mahazo mametoka azy koa vonona ary tobin-tapiny sy atero. Ho anao manokana manahoana ny fiarahanareo amin'ny trois quarts? Fiarahana anaty trois quarts zany dia efa ela nanomboka ny préparation fa be be communication nianaranay ary vonona tanteraka. Nigeria ny anaovana mety efa fatapatatrao ve misy adversaire amin'izany mpilalao rehetrarehetra sa? Io mihitsy zay vao eo amin'ireo Nigeria reo fa mahazo mametoka jery zay fa vonona andresitra. Tsara daholo na fatana rehefa tena adana tsara fa miandry le lalao andesy izy. Lalao fampiriny ao anatin'ny ekipa pirenena zao ty andraisanao anjary ty? Lalao fanjoana zao ty. Efa fatapatatrao ve mikasika ny Nigeria sa hoe amin'io mihitsy ianao vao mety ahita an zareo? Amin'io mihitsy zao vao anao match amin'ny Nigeria. Ny vatana mety tsy mitovy, tsy misy atahorana ve amin'izay ho anao manokana? Tsy misy atahorana mihitsy satria efa le préparation efa naharitra ela be dia efa vonona ny vatana sy ny saina. Inona ny tokony menao ampijery ary? Ny tokony mena ampijery zany dia mitongava mijery daholo fa Maquis maharesy be dia be. Manoloana ny resabe amin'ny tambajotra serasera mahakasika ireo mpilalao everiny maro fa tokony nantsona nefa tsy ao anatin'izy 2020 mirahalahy dia mitondra fanazavana ny coach Mamy. Ny lalao entina andrisana ny Nigeria zany dia arakaraka ny paikady entina miady dia ohatrany hoe misy zany ny lalao izay mena numéro ao anaty avant dia aveo kosa zany misy koa zany fizarana ny terrain mitsangana avy any amin'ny avy mankaty havanana ny amin'ny avy izy dia manaraka ny 15 mètres faharoa 2 manaraka ny fahatelo 3 faha 4 dia à partir ny amin'ny alalan'io zany izay ahitana lavaka bebe kokoa no miantso zalahy ny ambony terrain arakaraka io zone ilalaovana io. Somary ohatra resaka miteraka resabe ao anatin'ny tontolo metra ny resaka hoe ireo mpilalao zany hoe ny aty amin'ny mpijery moa zany mahita hoe tokony natsona ve sa ilaina ve sa inona ny critère na hoe inona ny antony zany tsy nahafahana ny antso an'ireo mpilalao nahazatra hatramin'izay raha tsy laza fa tsy ny hoe Toussaint, Macfield, Ipasy, Mbola. Marina isika dia lasa tady hijery anarana eto Madagasikara. Marina tokoa fa tsy voanjo tokoa ireo nefany ny tokony ho fantatsika mpijery dia misy ny lamina izay apetraka atao anatin'ny rugby. Misy koa ireo olona ireo ny safidy ny lalao asiety dia napetraka zany amin'ny safidiny izy satria asiety no nilavana azy. Misy kosa ireo olona sasany izay nalaina atao anatin'ny asiety na atao amin'ny 15 satria hita zany fa
ireo toeran'ireo olona natsonoireo no banga tato anatin'ity A15 ity. Zay zany ny antony ny antsonan'le asetina kato amin'ny A15 satria hita zany hatramin'ny fandrafetana nandritra ny volana maro dia ireo zany no banga atao anatin'le fandrafetana. Zay ny antony ny antsonan'ireo bandy asety ireo nakato amin'ny A15 zany hoe vitsivitsy ihany fa tsy voatery izy rehetrarehetra tao anatin'ny asety zany no natsona. Vonona araka izany ny mpilalao fa isika bakafy sisa andrasana.